fa ty fotoam-pivavahana androany ity dia fitoam-pivavahana izay atren'Andriamanitra. Sachez que durant notre culte, il y a la présence de Dieu. Miaraka amintsika eto Jesosy Kristy. Jésus est avec nous. Ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Il fera la gloire de Ahita ny Dieu. voninahitr'Andriamanitra. Il fera la gloire de Ho anareo Dieu. izay marary azo antoka fa hositraniny. Si tu es malade, tu seras guéri Aza aujourd'hui. miandry fametran-tanana fa anatin'ny fotoana dia ho sitrana ianao. N'attendez pas l'imposition d'aimer puisque tu vas être guéri. Ary ankoatran'izany aneo ny voninahiny mamaha olana mitahy ny tompo izay miaraka amintsika eto. Par ailleurs, Dieu va montrer la gloire aujourd'hui. Il va résoudre les Ndao problèmes. hiteka mafantoby isika. Acclamez pour le Seigneur. Ivavaka vetrany isika ametraka ny fotoana eto mangataka azy isika ivavaka. Nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, tu es notre Dieu. Tu es le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Daniel. Aujourd'hui, Père, merci pour ta présence. Merci puisque tu nous as visités de bon matin par ton Saint-Esprit. Oh Jésus, merci pour ta présence. Tu es en train d'accomplir ta parole selon laquelle, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci Seigneur, puisque aujourd'hui, tu vas parler et tu vas guérir les malades. Tu vas résoudre toutes sortes de problèmes. Et nous allons aussi, Seigneur, mémoriser ta venue, ta première venue sur terre. Et nous allons mémoriser que tu as déjà pardonné tous nos péchés par ton sang versé sur la croix. Ô Saint-Esprit, guide-nous maintenant, conduis-nous vers la présence de Dieu, vers le trône de grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Hotoizantsika ny fanompoana ny tompo eto androany a ka dia aoka vonina tena anompan'Andriamanitra amin'ny fony rehetra ianao. On va continuer le culte et soyez prêts à servir le Seigneur. Hira anankiroa ihany no anoisantsika ny fotoana dia roa safadarana manaraka isika. On va faire 2 chants et après on continue à la suite de notre repas. Raintsika mitarika fiderana. Tsika mbola ite-tana mafy ho an'i Jesosy a. Alleluia. Dia mialohan'ny tena hanombohantsika fiderana satria na ao anatin'ny na ray na roa rehefa tena mifantoka ianao dia afaka notafitra ao fanatrehan'i Jesosy foana sa tsy izany ve? Dia tsika zao a volana avril ao anatiny ankalaza ny Paska isika dia ndao tena hiditra ao anatin'izany fankalazana an'i Jesosy sy ny azo fijaliana nataony izany. Raha mety sady ianao dia ndao hitsangana dia tsarovy fa eto Jesosy Kristy ilay maty ho azy ho anao teo ambony hazo fijaliana. Ny hazo fijaliana Jesosy a dia sady fanehoana fitiavana no fanehoana hery ihany koa. Hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe fahadalàna ilay izy ho an'izao tontolo izao fa herin'Andriamanitra kosa ho an'asy ho anao izay voavonjy. Dia androany tena saintsainy mihitsy izany hoe misy hery ny hazo fijaliana izay nataon'i Jesosy. Efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny zavatra rehetrarehetra. Ninina zavatra tediavinao dia efa nataon'i Jesosy izany. Ary nataon'ilay takalo masina nentiny izay zavatra rehetra nanahirana anao dia novainy fiainana. Nentiny ny fahafatesany, ny fahotana dia novainy fiainana mandrakizay. Nentiny ny aretina dia novainy fanasitranana. Nentiny ny oziny dia novainy fitahiana. Nentiny Jesosy ny manahirana, novainy fiadanana. Dia tena aminao androany hoe ndao tsika handray an'izany fitiavana izany fotsiny. Ndao tsika tsy hangataka androany maraina. Fa raha mety ianao dia ahofahofainy amin'ny lanitra ny tananao dia teneny hoe Jesosy a, ninina ilaiko marina kay dia efa vitanao teo amin'ny hazo fijaliana izany. Traduire pour vous que la croix est vraiment une pour nous. Il nous différencie. Dieu n'était pas mort. Dieu n'a été mort. Et cette croix a donné la vie. Il a pris
nos maladies sont guéries, dont tout. Misaotra Jesosy ny amin'izany fitiavana lehibe zany zay mbola tsy lefy ny herin'ny azo fijaliana mandraka androany fa mbola mitohy foana Jesosy manao ny asany fitiavana misaotra anao misaotra Alleluia misaotra Jesosy rehefa mihevitra mifatsaranao zay Jesosy sy ny fisianao isan'andro mba saintsaino ane zany fa zasanao le tsy mendrika akory nefa dia nidiny Jesosy amonjana tsy miandry izy hoe efa mendrika sy tsara be zasy anao zay izy vao maty teo amin'ny ato fijaliana fa na vola ratsy dia efa nandeha fitiavana izy dia ndao hankasitraka fotsiny amin'ny fotsika rehetra ndao hankasitraka fotsiny afaka mideranao ao anatin'ny hevitra masina indrindra afaka manatona anao dray manatona seza fiandriananao ny sorona nataonao teo amin'ny azo fijaliana natonga anay nahaza fahafahana rehetra zany dia profitenay ny fotoana rehetrarehetra ahafahanay miona aminao sarotrapiko nanakaiky anao taloha fankehitriny efa tonga zanakao alleluia fahasoavana lehibe ho anay zany androany alleluia dia zany mahatonga anay voro marobe tohika mafy androany satria zay voavoty androany
Si toi aussi en ligne tu es convaincu qu'il n'y a pas d'amour plus grand que l'amour de Jésus manifesté à la croix, chante de tout ton cœur, Imela Papa. Androany tianay hoe ahoana ny hamaliana an'izany fitiavana izany. Fa raha mbola velona izay Jesosy dia ny androm-piainanay rehetrarehetra atolotra eo anao. Tsy mbola nahita olona tianay mihoatra noho ianao izay. Tsy mbola nahita fitiavana lehibe noho izany fitiavanao izany izay. Seigneur, qu'est-ce que nous pourrons te rendre pour répondre à cet amour immense manifesté à la croix? Nous voulons juste consacrer toute notre vie. Nous voulons tout déposer à la croix. Nous allons recevoir cet amour, Seigneur, ce matin. Andray zany fitiavana zany zay, andray fotsiny izahay Jesosy zavatra rehetrarehetra nataonao teo amin'ny hazo fijaliana. Androany izay raha marary dia hisaotra anao fotsiny satria dia kapoka taminao efa nanasitranana anay. Raha mbola misy ozona ny fiainanay dia hisaotra anao fotsiny izay satria efa nentinao ny ozona rehetra. Hisaotra anao fotsiny izay ny amin'ny fiadanana izay efa nentinao anay. Dia hiteny izay hoe hitsaoka anao izay Jesosy amin'ny androm-piainanay rehetrarehetra. Natsanganao hozanakao ao. Amen. Nantsoinao hozandrinao. Alléluia. Fa mbola panontany hoe nanolotrany ianao ay ianao. Dia inona no ataoko Jesosy? Inona no avaliko anao e? Tsy mbola nahita fitiavana lehibe toy izao. Tsika rehetra natsanganao ho zanakao a Jesosy. Alleluia. Natsanganao ho zanakao. Misaotra Jesosy ny amin'izany fahasoavana lehibe izany. Misaotra ny amin'izay rehetra vitanao anay. Na dia izaho rera raha mpanota teto an-tany dia mbola tonga ianao fato anarana. Tsy mbola nahita fitiavana mihoatra noho izany zay Jesosy. Tena tsy nahita. Ary tsy ahita mandrakizay. Androany tsy hitanay izay hamalina izany. Fa indro ny hiranay, indro ny movanay rehetrarehetra atolotra eo anao. Tsy mbola nahita fitiavana lehibe toy izao. Raha mbola velona, raha mbola misy fofinaina tao anatinay Jesosy. Dia omenay anao. Sono faniriko hitsaoka anao. Ny altony fisiko hitsaoka anao. Fez
Avao zao fomba fisainako Jesosy. Hokan fiainanay ho fampifaliananao mba hatamananao ny toetranay zay mombanay rehetrarehetra mba hazovana ny fanahinao mba tsy haneny ianao raha maty ho anay fa mba ho sitraka ny fiainanay rehetra rambola velonao rambola Androany zay manao voady aminao hoe aoka ny fiainanay rehetrarehetra mba ho famaliana fitianao ny amin'ny sorona rehetra zay nataonao mba tsy ho maty foana teo amin'ny azo fijaliana ianao Jesosy fa mba ho faly ianao hoe nisy vokany ny fahorinany aretana Nous te remercions, notre Dieu. Nous croyons vraiment que tu nous bénis ici maintenant. Il y aura une grande grâce que tu vas accomplir dans nos vies aujourd'hui. Tu vas guérir tous les malades maintenant. Tu vas sauver tous ceux qui sont dans la détresse. Et tu vas vraiment les bénir. Notre Père, à cause de Jésus-Christ, ton Fils, tu vas certainement nous conduire dans cette grâce. Et nous nous inclinons donc devant toi. Nous nous inclinons devant toi. Nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que chacun prenne sa place. Maintenant, nous allons nous tenir devant la table du Seigneur. Et avant de passer à la Sainte Seine,
Nous allons tous prier. Hivavaka fotsika rehetra isika. Nous allons prier de tout notre cœur. Raha ny voalaza amin'ny baiboly no jerena dia tahaka izao no tokony ho fiainantsika. Voici ce que la Bible nous dit sur notre vie. Amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika. En tant que peuple de Dieu, dia aoka andeha araky ny fanan'Andriamanitra isika. nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Fadio ny mandeha araky ny nofo. Nous ne devons pas aller selon la chair. Fa araky ny voalaza amin'ny boky Galatiana, zay mandeha araky ny nofo dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Mais la Bible dit dans le livre des Galates, ceux qui marchent par l'œuvre de la chair ne verront pas les cieux. Amin'ny maha olon'Andriamanitra antsika ihany koa dia aoka hitoetra tsara tsy hanota mihitsy isika. En tant que peuple de Dieu également, nous devons rester dans la sainteté et ne pas pécher. Satria Andriamanitra tsy apakatra an'ireo olona zay mbola manota ka hoe hiaraka amin'ny any amin'ny fiainana mandrakizay. Puisque Dieu ne tolérera pas ceux qui vivent encore dans le péché dans les cieux. Zany no antony natoka Jesosy Kristy raha nomboana tao ambony hazo fijaliana dia hoy ny baiboly hoe nomboana mba hitondra ny fahotantsika. Et la Bible dit, lorsque Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, Jésus est mort pour nos péchés. Mba tonga ny olona rehetra zay mino an'i Jesosy mba tsy hisy hota intsony. Pour que tous ceux qui croient en Jésus ne soient plus dans les péchés et n'aient plus de péché sur eux. Zany ihany koa no antony natoka antsika zay efa tonga atao amin'ny Jesosy tsy maintsy natao batisany rano. Et c'est pourquoi nous aussi, nous tous qui sommes arrivés chez Jésus, Satria amin'ny alalan'ny batisany rano iny no andevenantsika amin'ny fahotana rehetra. et nous avons été baptisés sous l'eau pour enterrer tous nos péchés. Ka rehefa mivoaka vao anaty rano isika dia hoy ny baiboly hoe atsangana ho amin'ny fiainana vaovao. Et lorsque nous sommes sortis des eaux, la Bible dit que nous avons eu la rédemption pour une nouvelle vie. An'Andriamanitra isika riavana. Nous sommes le peuple de Dieu. Dia andray atanana antsika izy. Dieu veut prendre notre vie en main. Noho izany atoka ny zato isanjato ho an'Andriamanitra momba antsika rehetra. Et pour cette raison donc, accordons notre vie avec Dieu. Aveliko indray tsy an'ity zao tontolo zao ty ka andeha araky ny nofo. Et je vous le redis encore, que nous ne marchons pas selon la chair, Na hoe mbola ny devoly ka hanota tahaka ny devoly. ou bien que nous soyons encore comme des enfants du diable, Fa mandritry ny androm-piainantsika rehetra aoko masina eo ny atren'Andriamanitra isika. mais à partir de maintenant que nous vivons dans la sainteté. Masina amin'ny lafin-javatra rehetra. Que nous soyons saints en toutes choses. Ho masina amin'ny lafin-javatra rehetra. En toutes choses que nous ayons cette Ny olona sainteté. tahaka izany no eken'Andriamanitra ao any an-danitra. Et voilà les gens que Dieu attendra au ciel. Kanefa ihany koa ny olona tahaka izany no azo antoka fa anehoan'Andriamanitra voninahiny mandritra ny fahavelomany eto ambony tany ity. Mais ce sont les personnes comme cela aussi que Dieu va certainement bénir sur cette vie. Andray ny fanasan'ny tompo isika amin'izao fotoana izao. Maintenant, nous allons nous tenir devant la table du Seigneur. Inoko fa raha raisinao amin'ny fonao rehetra izay teny izay dia hiasa Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandraisana. Je crois vraiment que si cette parole va être dans ton cœur aujourd'hui, Ka dia ho hitantsika ny herin'Andriamanitra hiasa ao fiainantsika. tu verras certainement la puissance de Dieu agir dans ta vie. Angatantsika reto mpizara fandraisana androsa vetrana ety anoloana. Nous demandons à nos frères et sœurs diacres de venir devant. Andao mbola hiarantsika manao ao anatin'izany le hira hoe o ny hiran'i Jesosy. Et dans la communion, nous allons faire ce chant, le sang de Jésus. Mbola fieritsika hiasa hiry zay. No mampandresy ahy. Mbola fieritsika farany zay hiry zay.
Nous gardons le silence et écoutez attentivement maintenant. Avant que nous allons prendre la Sainte Seine, sanctifie ta vie devant le Seigneur. Si tu marchais par la chair auparavant, avec un cœur mauvais, rempli de colère et de haine, repens-toi maintenant devant Dieu. Que tu reçoives une grande grâce à travers la Sainte Seine. Si tu marchais dans les sentiers du diable auparavant, tu avais un mauvais comportement, tu as péché, repens-toi maintenant. Repens-toi sincèrement pour que cette Sainte Seine t'apporte beaucoup de bien. En tant que peuple de Dieu, il faut que tu te prépares bien. Que tu sois parmi ceux qui viendront recevoir Jésus dans les cieux. Car Dieu va certainement te prendre. Et il va agir sur ta vie sur cette terre. Tu seras pleinement béni. Dieu va restaurer ta vie financièrement. Dieu va restaurer ta santé. Et tu verras la gloire de Dieu. Prions ensemble maintenant. Que chacun prie de tout son cœur. Que chacun prie de tout son cœur. Exprime-toi maintenant. Prie. Offre ta vie au Seigneur maintenant. Accepte de te repentir de tout ton cœur. Enlève tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu dans ta vie. Sanctifie ta vie. Exprime-toi. Et même si tu es nouveau, tu n'es pas habitué, exprime-toi, parle fort, prie fort. Nos frères et sœurs diacres vont venir auprès de nous pour partager le pain et le vin. Tu les recevras et tu les garderas entre tes mains avant la prière en commun.
ao anatin'izao fizarana ny mofo sy ny kapoaka izao dans ce moment de partage du pain et du vin, dia anao hira anankiray isika nous allons faire cette louange maniry ensemble. mafy ao. Je désire, mon Seigneur. Fais cette louange de tout ton cœur. Fais cette louange de tout ton cœur. Nous te remercions, notre Père. Tu nous aimes vraiment. Tu nous as aimés d'un grand amour. Un amour par Jésus-Christ. Et nous te remercions, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons maintenant prendre le repas du Seigneur. Si tu as vraiment prié de tout ton cœur tout à l'heure, que tu ne marcheras plus selon la chair et que tu ne pécheras plus, mais que tu resteras vraiment dans la présence de Dieu,
Il est assuré que Dieu t'a vraiment na pardonné. miala fatsolo rehetra Andriamanitra. Dieu a vraiment remis de tes péchés. Ho fisaorantsian'Andriamanitra dia anao amenina farazay mahabe isika. Pour remercier Dieu, nous allons faire un grand amen. Fa raha sanatria kosa sanatria ka tsy ova ianao Mais si tu n'as pas changé, fa tianao ihany no tianao hitondranao ny fiainanao, mais que tu demeures encore dans ta propre volonté, efa nampitandrina ny baiboly la Bible l'a déjà prévenu. fa raha ihinana ny mofo ianao na hisotro ankapoaka dia ihinana sy sotro fanamelohana. Et si tu prends encore le pain et le vin de façon indigne, tu n'auras pas la bénédiction. Mafy be izany ry havana, Et ce n'est pas une bonne mafy chose. be ny fitsaran'Andriamanitra ny amin'izany. Et ce n'est pas une bonne chose pour toi. Zay matoka ny Paoly nampianatra hoe noho izany maro aminareo no marary sy marofy ary ny sasany aza efa nodimandry mihitsy. Et c'est pour ça que Paul nous a prévenus. Beaucoup d'entre vous restent dans la maladie et même certains sont déjà décédés. Mino afa tsy zany any fisika toka eto Et je crois que nous ne sommes pas fa ainsi. samy efa nanamasina ny fiaina ho an'Andriamanitra. Mais nous avons déjà sanctifié nos vies devant Dieu. Hijoro tsara ho an'ny tompo manomboka androany. Que nous resterons fidèles à Dieu. Ho avy ny rapitso tsy ova ianao, Et même si demain arrive, tu ne changeras pas. ho tapitra ihany ny herinandro tsy ova ianao, Et la semaine sera accomplie, tu ne changeras pas encore. ho tonga ihany ny farantaona hijoro an'i Jesosy ianao, Et même à la fin de cette année, tu seras encore fidèle pour Dieu. ary miandra-piava Jesosy any amin'ny raolanitra fiangonana madio sy masina ianao. Et jusqu'à Jésus arrive aux cieux, tu resteras le même. Dia ho iaho hoe raha sitraka zany ataova maina mafy be. Et je vous le dis, faites amen si vous le désirez ainsi. Dia hoy ny baiboly, Et la Bible dit encore, nandray ny mofo Jesosy, Jésus prit le pain, nisaotra n'Andriamanitra rainy izy. il remercia Dieu son Père. Rehefa vita izany dia nomeny Jesosy andram-pianatra ilay mofo. Quand cela fut fini, il le partagea aux disciples. Dia hoy Jesosy hoe ity ny tenako, ano zao no ataovy ho fahatsiarovana. Et Jésus leur dit, voici mon corps, prenez-le, faites ceci en souvenir de moi. Hivavaka asika tompoko. Et nous allons prier. Ety tananay ny mofo Nous avons le pain entre nos mains. tenanao Jesosy io. Ceci est encore Jésus. Omenao anay zany amin'ity androandroany ity. Tu nous le donnes encore ce jour. Ho aninay Nous allons le prendre ka ho fiainana ho anay izany. et que cela soit une vie pour nous. Fiainana ho anay izany. Une vie abondante pour nous. Hiasa eo aminay ianao Andriamanitra. Tu vas agir dans nos vies, Dieu. Hiasa eo aminay ianao Tu vas agir avec puissance dans ka nos dia vies. misaotra ray malala Et nous te remercions amin'ny anaran'i Jesosy. au nom de Jésus. Ano ny mofo eny an-tananao fa iny no teninan'i Jesosy. Prenez le pain car ceci est le corps de Dieu. Ho fiainana ho anao zany. C'est une vie pour toi. Dia arak'izany ihany koa nandray ny kapoaka misy ny divay Jesosy. Et Jésus prit aussi la coupe qui contenait le vin. Nisaotra n'Andriamanitra rainy izy taorina zany. Il remercia Dieu le Père Dia nomeny andro mpianatra lay kapoaka misy divay. et il partagea la coupe de vin à ses disciples. Ho Jesosy tamin'izany sotronareo ity fa tia norako lay alatsaka ho famonjena an'izao tontolo zao. Et Jésus leur dit, buvez de cette coupe car ceci est mon sang qui a été versé pour vous. Hivavaka isika tompoko. Nous allons prier. Ranay zay an-danitro. Notre Père qui es aux cieux, Ity atananay ny kapoaka misy ny divay. nous avons entre nos mains cette coupe Raisinay ho ranao Jesosy izy ity. et nous la prenons comme le sang de Jésus. Ho sotronay zany amin'ity androandroany ity Nous allons le prendre maintenant mba ho fiainana ho anay pour nous apporter la vie. ka dia misaotra tompo Et nous te remercions, amin'ny Seigneur, anaran'i Jesosy. au nom de Jésus. Sotroy lay divay fa ino rano Jesosy ho fiainana ho antsika. Buvez de cette coupe le sang de Jésus pour notre vie. Alléluia, misaotra tompo. Nous te remercions, Jésus. Iarahantsika manao lay raha hoe ô ny rany Jesosy. Nous allons faire la louange, le sang de Jésus. Holy
anaty hoay ô ny rane Pandesi aí. Nous te remercions, Seigneur. Grande est ta fidélité pour nous. Nous prenons place. Acclamons fort le Seigneur. Nous allons passer maintenant au prochain service. À travers la dîme et les offrandes, garde ta foi auprès du Seigneur. Car lorsque tu apportes toute ta dîme, ça indique que tu crois à la parole de Dieu. Et Dieu va vous justifier sa parole qu'il va ouvrir les écluses des cieux pour vous. Et après avoir apporté les dîmes, l'offrande va être récoltée à nos places. Et n'oubliez pas aussi qu'à chaque début du mois, nous allons apporter aussi l'offrande spéciale. Elle va être collectée séparément. Et maintenant, nous pouvons donc avancer pour apporter toutes les dîmes. Et nous allons être en communion dans la louange. Alléluia.
ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi, car il a un feu qui brûle en moi poudre. Je sens qu'il est ce feu qui brûle en moi poudre. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi poudre. Je sens qu'il est ce feu qui brûle en moi poudre. Car il a un feu qui brûle en moi poudre. Je sens que ce feu qui brûle en moi poudre. Je veux pas ignorer ce feu qui brûle en moi poudre. Je sens que ce feu qui brûle en moi poudre. Alléluia. Sans sang, je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi, car il a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Acclame fort le Seigneur si tu veux acclamer. Alléluia. 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 Dia ho tatazana manokana lay rakidehibe fanaontsika isika ny voalohany volana takizao dia manentana anareo aho mba tena hanome vokatry ny fo ary manana fasahiana manohana ny asan'Andriamanitra. Et maintenant, on va collecter sur place les offrandes spéciales à faire tous les premiers du mois et je vous invite à faire de tout votre cœur. Ho antsika pino aoka tsy ho tetera fotsiny hoe pino isika. Nous croyons, ne restez pas, ne gardez comme titre le fait d'être croyant. Faseho fa manana foloana an'Andriamanitra sy ny teniny ianao. Mais montre que tu as vraiment la foi en Dieu et en sa parole. Ary zay mahatonga anao sa manome mihoatra no zay fa no maninao azy. Voilà pourquoi tu oses donner et donner plus pour Dieu. Fa rehefa manome matsy isika dia Andriamanitra hanome antsika. Puisque si nous donnons, Dieu va nous donner aussi. Hanome mihoatra no zay efa nomentsika azy izy. Dieu va nous donner plus que nous avons donné. Ya ao anatin'izany dia anao filazana aminareo aho. Ensuite, je fais l'annonce. Ny fotoanantsika androany moa zany a tsy miova fa mitohy hatrany any amin'ny 12 ratoandro misy fotoan-dehibe eto arahana vavaka fanafahana. Nous continuons toujours le culte et à partir de midi, il y a le culte avec la délivrance. Any amin'ny 2 ora dia mbola misy fotoana manokana zay inoko fa famaranana ny fotoam-pivavahana eto kanefa famaranana mitondra fahasoavana lehibe ho antsika. À partir de 14h, et après on va clôturer le culte, mais Dieu va encore nous conduire dans la grâce. Fa ny filazana lehibe entiko anareo dia eno tsara. Écoutez bien la grande annonce. Amin'ny alakamisy zao, alakamisy fafolo ny volana avril sy zoma faraika ambin'ny folo ny volana avril. Le jeudi qui vient, c'est-à-dire jeudi 10 et vendredi 11, dia isy fotoan-dehibe eto zay anasana antsika rehetra ho avy.
Il y aura un grand culte ici et tout le monde sera invité. Averiko ndray hoe alakamisy fa 10 volana avril sy zoma fa 1 volana avril amin'ny roa eto amin'ny toerana ety fotoan-dehibe mihitsy. Je réitère encore, le jeudi 10 et vendredi 11, il y aura un grand culte ici à partir de 14h. Sisika eto ihany no avy eto fa rena matsika misapana ho avy eto ihany koa amin'ireo andro ireo. Nous serons ici avec nos amis venant de la branche Réfi. Ka dia omano ny fotoananao ho avy eto. Donc commence à arranger ton emploi du temps. Lay fotoana isika ny alakamisy amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ora miaraka pasteur Jean-Claude nefa tsy miova fa misy foana eto. Notre culte avec pasteur Jean-Claude ne change pas, ça existe toujours. Fa spécial fotsiny lay amin'ny 2 ora alakamisy sy ny apitsoniny amin'ny 2 ora ny zoma. Mais le jeudi à 14h et vendredi à partir de 14h, ce sera le culte spécial. Ka dia tokava soa daholo ianareo. Donc, on vous invite à venir. Matoa manentana tahaka zao dia tena manan-danja ho antsika rehetra io fotoana io. Je vous invite car c'est un grand moment et on va faire du grand culte. Samy fampitona, samy fanentana. Donc, nous devons inviter nos amis aussi. Manarak'izay eno tsara ihany koa. Ensuite, écoutez bien. Afaka tapabolana dia anomana ny Pasika isika. Dans 15 jours, nous allons préparer la fête de Pâques. Raha ny tantara Pasika dia tamin'ny alalan'io no nitondran'Andriamanitra fandresena lehibe ho an'ny olon'Andriamanitra tany Egypte. Selon l'histoire, Dieu a apporté la grande victoire pour son peuple de l'Égypte. Ka amin'ity Pasik'Andriamanitra ity dia tsy ho anarana mahazatra antsika fotsiny ilay izy fa inoana fa izy fandresena lehibe homanin'Andriamanitra ho antsika fiangonana eto Androndrakely. Alors, pour notre fête de Pâques, dans cette année, Dieu va nous apporter aussi une grande victoire pour l'église Androndrakely. Noho zany anomana fiainantsika isika amin'iny tapabolana ho avy iny. Alors, nous allons préparer notre vie pour recevoir la moitié du mois. Ny alakamisy masina ho isika. Le jeudi Pâques. Alakamisy maraina amin'ny 7. Tsika rehetra toka eto atsona anao vavaka fivadikanina eto. Donc le jeudi à partir de 9h, je vous appelle de venir ici pour faire le jeûne. Iomana andran'ilay fandresena lehibe zay ho tantaran'Andriamanitra amin'iny andro Pasika iny isika. Donc nous allons recevoir la grande victoire que Dieu va accomplir durant la fête de Pâques. Ho anareo zay tsy mbola nanao vavaka fivadikanina dia tena tongava amin'io alakamisy masina maraina manomboka amin'ny 6 ora io. Donc je vous invite à passer à cette jeûne pour pratiquer la prière. Avy eo manomboka amin'ny 12 ora indray dia mitohy ny fotoam-pivavahana lehibe eto arahana fandraisana fanasany tompo. Et à partir de 12h, notre culte continue avec le fait de passer aux tables du Seigneur. Dia mazava ho azy moa zany fa ny alahady Pasika fotoana spécial no ataontsika eto. Donc c'est justement que nous allons aussi fêter la Pâque le dimanche. Filazana lehibe zany zay nambarako anareo zay. Donc je viens de vous dire une grande annonce. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery Que la gloire soit à Dieu seul. Dia amin'izao fotoan'izao indray isika dia fa hiomana andre ny afatra Andriamanitra. Et maintenant, nous allons nous préparer pour écouter la parole de Dieu. Afatra zay fanomanin'Andriamanitra ho antsika rehetra. Un message que Dieu nous a déjà préparé. Dia Andriamanitra no malala fa tsy amin'ny alalako no hitondrana ny afatra io. Et Dieu sait très bien que il va parler, ce n'est pas par l'intervention du pasteur. Fa amin'ny alalan'ny mpanompony anankiray hafa izany. Par l'intervention de son autre serviteur. Ka dia mimana ianareo andre ny afatra Andriamanitra. Donc nous devons nous préparer pour Araiso écouter. fono rehetra izany. Et recevez selon votre cœur. Angatantsika zany ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Émile Androso hiaraka amin'ny mpandika teny. Donc pasteur Émile, viens.
Allez. Ny mpidera kosa metsika toerana vetrany. Alléluia. 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 Fiadanana aneo anao. Que la paix soit avec toi. Akopio masony nofo dia hivavaka avy hatrany isika tompo. Ferme tes yeux, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce moment privilégié que tu nous donnes, où nous allons encore entendre ta parole. Nous venons devant toi, Seigneur, avec des cœurs remplis de reconnaissance et de foi. Merci parce que nous savons que nous sommes dans ta présence. Nous savons que tu es là, Seigneur. Et là où tu es, il y a la liberté, il y a la guérison, il y a la transformation et la restauration. Saint-Esprit, viens ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir ta gloire. Ouvre nos oreilles, Saint-Esprit, pour que nous puissions entendre ta parole avec clarté, que tu puisses toucher chaque vie, Seigneur. Et nous rejetons toute distraction, nous ouvrons nos cœurs à ta parole. Que ce soit toi qui nous parles aujourd'hui, que ce soit un jour spécial, un jour de rencontre avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Voalohany dia isaorasika Andriamanitra noho ny amin'ny fanatrehany magaga eto amin'ity toerana ity. Premièrement, nous remercions Dieu pour sa présence en ce lieu. Isaorasika Andriamanitra satria hanao fagagana eto indray izy. Nous remercions Dieu parce qu'il va faire un miracle ici. Isaorasika Andriamanitra satria misy aretina be da be hoesorina eto amin'ity toerana ity. Nous remercions Dieu parce que beaucoup de maladies seront guéries ici. Isaorasika Andriamanitra satria misy vahaolana magaga ho raisina eto amin'ity toerana ity. Nous remercions Dieu parce qu'il y aura des solutions de miracles que nous recevrons ici. Isaorana ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra maro izay manatrika eto indrindra ny mpanompon'Andriamanitra mitondra asika Pasteur Adolphe mivady izany. Nous remercions aussi tous les serviteurs de Dieu qui sont ici, surtout notre pasteur Adolphe et son épouse. Mitondra ny fiarabana ihany koa ho an'ny Pasteur Pierre zay vahinisika manatrika asika miara-mombavaka amintsika eto amin'ity toerana ity androany. Nous saluons également Pasteur Pierre qui est avec nous ici pendant ce culte. Ny toerana misy mpaminany dia misy fagagana mandrakariva. Là où il y a un prophète, il y a des miracles. Noho izany minoy ianao fa eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Et la foi que la présence de Dieu est ici. Minoa fa handray fagagana ianao. Et la foi que tu vas recevoir un miracle. Minoa fa handray vahaolana ianao. Et la foi que tu recevras des solutions. Sy azanona eto ny herin'ny fahavalo. La puissance de l'ennemi ne va pas rester ici. Ny afatra nampitondrana eto androany dia nomeko ny loha hevitra manao hoe ekeo ny iraka an'rahan'i Jesosy anao. Le message que j'ai pour toi aujourd'hui a le thème « Accepte la mission que Jésus t'a confiée ». Ry havana malala. Bien-aimé, sainy mandrakariva fa tena tianao Andriamanitra. médite chaque jour que Dieu t'aime vraiment. Sainy mandrakariva fa eo ambany mason'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Médite chaque jour que ta vie est sous les yeux de Dieu. Tao anatin'ny olona besaka dia nifidy anao Andriamanitra anehoana fahasarana. Parmi la multitude, Dieu t'a choisi pour manifester sa bonté. Ao anatin'ny zavaboary be da be dia mifidy anao Andriamanitra mba hanehoana ny fahalebiazany. Dans toute la création, Dieu t'a choisi pour manifester sa grandeur. Noho izany aza manaiky ianao raha sy voarainao ny anjaranao eto amin'ity toerana ity. Alors n'accepte pas si tu ne reçois pas ta part dans ce lieu. Andao hiditra amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra avy hatrany isika. Nous allons tout de suite lire la parole de Dieu. Ato amin'ny John 5:20 ny andininy fahenina 20 ho vakiako amin'ny teny malagasy dia rehefa avy eo averina vakiana amin'ny teny vahiny izany. Izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Sy anareo no nifidy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha siamo ary mba haretany vokatrareo mba omeny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona. Nous allons lire Jean chapitre 15 verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Dieu élève des gens pour manifester sa gloire.
andriamanitra manangana olona mba hanehoana ny fomba fiasany. Dieu élève des gens pour manifester sa façon d'agir. Zany ny antony niasoana asika tonga eto amin'ity toerana ity androany mba ho hitan'ny olona fa velona Jesosy. Que nous sommes ici aujourd'hui pour que le monde voit que Jésus est présent et vivant. Alléluia. Alléluia. Raiso ny anjaranao. Reçois ta part. Raiso ny antony nifidianana anao. Reçois la raison pour laquelle tu es choisi. Ekeo amin'ny fonao fa andriamanitra mifidy no hiasa eo amin'ny fiainanao. Accepte avec ton cœur que c'est Dieu qui t'a choisi et qui agit dans ta vie. Tamin'ny teny novakisika teo dia nahitana an'le teny hoe mamoa ny olona no fidian'Andriamanitra. Dans la parole que nous avons lue tout à l'heure, nous avons vu que les personnes que Dieu choisit portent des fruits. Aorinan'ity fotoana ity dia ho hisy vokatra hita eo amin'ny fiainanao zany. Après ce culte-ci, il y aura des fruits dans ta vie. Ho hita eny aminao ny vokatry ny fahasalamana. Nous allons voir dans ta vie le fruit de la santé. Ho hita eny aminao ny vokatry ny valim-bavaka. Nous allons voir dans ta vie le fruit de l'exaucement des prières. Vao mahitanao ny olona dia valim-bavaka no hitany. Quand les gens te verront, ils verront l'exaucement des prières. Vao mijery anao ny olona dia valim-bavaka no hitany. Quand les gens te regardent, ils verront l'exaucement des prières. Satria olana ny hitan'ny olona teo aloha nefa valim-bavaka no hitany ankehitriny. Parce que les gens voyaient des problèmes auparavant, mais ils voient des solutions maintenant. Ho hisy fiasan'Andriamanitra iseho eo amin'ny fiainantsika. Dieu va agir dans nos vies. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe efa tena manaiky ny hirak'Andriamanitra ve ianao? La question qui se pose, c'est est-ce que tu as déjà accepté la mission que Dieu t'a confiée? Satria ny olona manaiky ny hiraka ihany no afaka anehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Parce que seuls ceux qui acceptent la mission peuvent recevoir la gloire de Dieu. Nalaina ohatra ny ambassadeur zay efa fantasika misy maneran-tany. Prenons comme exemple les ambassadeurs qui existent sur terre. Ny atao hoe ambassadeur na maso ivoa dia solontenan'ny firenena anankiray mampiseho ny fahasarany amin'ny firenena anankiray. Les ambassadeurs sont des représentants d'un pays qui montrent la beauté d'un autre pays. Ny fidesika Andriamanitra ho aseho eto amin'ity tontolo ity ho fanehoana ny fahasarany. Dieu nous a choisis pour que nous puissions montrer au monde sa gloire. Ny tanjaky ny firenena anankiray no aseho amin'ny maso ivony amin'ny firenena anankiray. C'est la puissance d'un pays qui se montre à travers l'ambassade dans un autre pays. Noho izany tsy misy firenena mandefa maso ivo ka hanala baraka ny fireneny amin'ny alalan'ny olona alefany. Alors il n'y a pas de pays qui va envoyer des ambassadeurs qui vont ridiculiser ce pays. Ny voninahitr'Andriamanitra dia lehibe ary ho aseho amintsika manaiky ho hirany zany. La gloire de Dieu est grande et il se manifeste à travers nous qui acceptons sa mission. Noho izany mialohan'ny fanehoana ny fahasarany dia ho esorina aminao ny aretina. Alors, avant que tu puisses manifester sa gloire, les maladies seront enlevées de toi. Mialohan'ny hanehoana ny fahasarany dia ho esorina aminao ny olana. Avant que tu ne manifestes sa gloire, les problèmes seront ôtés de toi. Ho esorina aminao ny ranomaso. Il va enlever tes larmes. Ho esorina aminao ny fahakoviana. Il va enlever ta déception. Mba tena iseho fa tsara Andriamanitra. Pour que nous voyions que Dieu est bon. Mba tena iseho fa lehibe Andriamanitra. Pour que nous voyions que Dieu est grand. Alléluia. 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 Ny olona manaiky ny hirak'Andriamanitra dia afaka mangataka an'izay rehetra ilainy. Ceux qui acceptent la mission que Dieu leur a confiée peuvent demander tout ce qu'ils veulent. Noho izany rehefa manomboka manaiky ianao androany dia omenanao izay rehetra ilainao. Alors si tu commences à accepter aujourd'hui, il te donnera ce que tu désires. Alléluia. Alléluia. Mety tsy neken'ny olona teny ianao hatramin'izay. Peut-être qu'auparavant ce n'était pas le cas. Fa manomboka amin'ity ora ity ho toteny eo imason'ny olona ianao. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas pouvoir parler devant les personnes. Jesosy dia nanaiky atao ohatra ny amin'ny olona manaiky irahan'Andriamanitra. Jésus a accepté d'être un exemple parmi les personnes qui ont accepté la mission que Dieu lui a confiée. Rehefa tonga tetỳ ambonin'ny tany Jesosy dia nanatanteraka ny hiraka nanirahana azy. Quand Jésus était venu sur terre, il a accompli la mission qui lui a été confiée. Satria izay manaiky ny hiraka dia hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Parce que ceux qui acceptent la mission reçoivent la gloire de Dieu.
Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 20, verset 21. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Si nous observons cette parole, Dieu a envoyé Jésus pour être son témoin sur cette terre. Et ce que Jésus a fait sur terre, c'est pour manifester l'amour qui était dans le cœur de Dieu. Tous les malades qui se sont approchés de Jésus étaient tous guéris. Tous ceux qui avaient des problèmes et qui se sont approchés de Jésus, leurs problèmes étaient résolus. Et la gloire de Dieu s'est manifestée en Jésus parce qu'il a accepté d'être son envoyé. C'est une grande leçon pour nous qui croyons ce que Jésus a fait. Même s'il était sorti d'une famille pauvre, il a reçu la gloire grâce à la mission que Dieu lui a confiée. Si tu acceptes son appel, tu sortiras dans la gloire. Si tu acceptes son appel, tu sortiras dans la gloire. Parce que tu n'as pas été créé pour être vaincu. Parce que tu n'as pas été créé pour que ta vie soit détruite. Alléluia. 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 Dieu nous envoie pour que nous soyons ses témoins. Nous allons voir l'exemple de l'homme appelé Paul. C'est une histoire que nous avons déjà entendue souvent, l'histoire de Paul. C'est quelqu'un qui s'est opposé à la religion chrétienne. Il a tué beaucoup de chrétiens. En tant qu'être humain, il ne devait pas entrer dans le ciel. Il ne mérite même pas d'avoir la faveur de Dieu. Et si on dit que le diable est l'ennemi de Dieu, il devait en être de même pour Paul. Paul devait avoir eu beaucoup de problèmes. Mais sa vie a basculé parce qu'il a accepté la mission de Dieu. Quand Jésus l'a touché, Paul a décidé qu'il allait prêcher le royaume de Dieu. Et il y a eu une transformation dans sa vie. Voici ce que la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Mapangataka anay aminareo solon Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe miavana amin'Andriamanitra ne ianareo. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Paul manokana dia nanazava fa iraka solon Kristy izy. Paul a expliqué qu'il était l'ambassadeur de Christ. C'est-à-dire qu'il accomplit la mission qui lui a été confiée. Il n'était pas un simple chrétien. Il n'était pas un simple croyant.
Mais il a accepté la mission que Christ lui a confiée. La place de Paul était difficile. Parce que les gens voyaient qu'il a tué des chrétiens. Parce que les gens voyaient qu'il n'aimait pas Jésus. Mais quand il a reçu Jésus, il a proclamé Jésus. Mais même si c'était difficile, il a accepté la mission. Peut-être que les gens ne croiront pas que tu vas prêcher l'évangile. Mais si tu vas marcher aujourd'hui, ta vie va basculer. Mais si tu vas marcher aujourd'hui, tu vas sauver des âmes. Quand nous accomplissons l'œuvre de Dieu, nous recevons l'exaucement de nos prières. Et il y a même des choses difficiles dans notre vie qui ne peuvent pas être ôtées si nous n'accomplissons pas l'œuvre de Dieu. Permettez-moi de vous raconter quelque chose. C'est l'histoire d'un homme qui a écrit un livre. Ce qui s'est passé avec cet homme, c'est qu'il n'avait pas un bon foyer. Et souvent, quand il y a quelqu'un qui veut l'épouser, il se sépare après 2 ou 3 mois. Il a commencé à penser qu'il était vraiment mauvais. Il a commencé à parler à ses amis qu'il n'était pas comme les autres, mais qu'il avait un problème caché. À la fin, cet homme s'est approché d'un serviteur de Dieu pour demander une délivrance spéciale. Mais ce n'est pas une délivrance que le serviteur de Dieu lui a donnée, mais une mission pour qu'il prêche l'évangile. Il était étonné parce que ce qu'il demandait, c'était qu'il soit délivré de cette maladie cachée. Et même s'il a accepté la mission, il était étonné parce qu'il pensait que ça n'avait aucune relation avec la maladie qui était en lui. Mais quand il a commencé à prêcher l'évangile, les gens étaient convaincus de la parole de sa bouche. Et beaucoup de personnes ont suivi son enseignement. À la fin, il est vraiment devenu un serviteur de Dieu. Mais il ne s'est pas encore marié. Mais quand il a commencé son œuvre, il a trouvé une épouse parmi les croyants qui étaient dans l'église. Et cette personne qui est devenue son épouse l'a beaucoup aidé dans le royaume de Dieu. Avec son histoire, il a pu convaincre beaucoup de personnes et son église s'est beaucoup développée. Cet écrivain a prouvé que quand on accomplit l'œuvre de Dieu, cela résout nos problèmes dans notre vie. Peut-être que tu es dans une grande pauvreté aujourd'hui. Peut-être que tu te dis que je n'ai jamais le temps d'accomplir l'œuvre de Dieu. Ce sont des pièges du diable pour ne pas ouvrir le chemin de ta vie.
fa raha vao manomboka mandray fanapahan-kevitra ianao fa hanambara ny fahasaran'i Jesosy dia ho sara amin'ny fiainanao. Mais dès que tu prends la décision que tu vas proclamer la bonté de Jésus, ta vie va souffrir. Hanokatra ny lalam-piainan'ny olona manaiky azy Andriamanitra. Dieu va ouvrir les chemins de la vie de ceux qui l'acceptent. Hanovany tantara-piainan'ny olona manaiky ny teniny Andriamanitra. Dieu va ouvrir le chemin pour les personnes qui acceptent sa parole. Satria ny antom-pisy isika amin'izao vaninandro sarotra izao dia ho fanehoana ny voninahitra Andriamanitra. Parce que notre raison d'être en ces temps difficiles, c'est de manifester la gloire de Dieu. Koa mandehana ekeo ny anso ny antsonanao. Alors accepte la mission qui t'a été confiée. Indray mandeha nisy olona nanantonanay. Un jour, il y avait quelqu'un qui s'est approché de nous. Nitantara fiainana sarotra taminay izy. Il a raconté sa vie qui était très difficile. Satria raha ampitahina amin'ny adiny hafa dia mavesatra tokoa ny adin'ity olona nanantona ity. Parce que comparé au combat des autres, son combat était vraiment très dur. Efa imbesaka izy any nanaovana vavaka fanafahana ihany koa. Et on a fait des prières de délivrance. Na izy azy efa somary kivy satria noraisiny hoe efa tena anjarany mihitsy io zavatra misy eo amin'ny fiainana io. Même lui, il était vraiment découragé parce qu'il pensait que c'était vraiment sa part ce qui lui arrivait. Isaorana ny tompo nefa tsy mbola niverin-dalana izy nateo aza izany fisainana izany. Mais nous remercions Dieu parce qu'il n'a pas reproussé chemin malgré tout cela. Tao anatiny fandrosoany amin'ny fampona dia nandeha nanao asa izy. Pendant qu'il travaillait pour Dieu, il est parti à l'œuvre. Tany amin'ny fanaovana asa no nasapa izy hoe aizao misy kay ny anso ny anson'Andriamanitra any napisy an'ilay olana. Pendant qu'il servait Dieu, il a vraiment compris pendant l'œuvre que c'était l'appel qu'il avait. Ay ilay olana dia anso ny anson'Andriamanitra azy mba ahafahany mandroso amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Son problème était un appel de Dieu pour qu'il puisse avancer dans le royaume de Dieu. Fa rehefa nandroso tamin'ny fanompona izy dia sy sarony akory ny fotoana nampiravina ny olana nisy teo amin'ny fiainany. Quand il s'est avancé dans l'œuvre de Dieu, il n'a plus vu les problèmes qu'il avait dans sa vie. Satria hamadika tantara'Andriamanitra amin'ity taona ity. Parce que Dieu va basculer des vies cette année. Satria ampahita fahasarana eo aminao Andriamanitra amin'ity taona ity. Parce que Dieu va manifester sa gloire dans ta vie cette année. Satria ampandalo ny fahasarany rehetra aminao Andriamanitra amin'ity taona ity. Parce que Dieu va agir dans ta vie cette année. Dia mila manaiky ny hiraka ny rahan'ny tompo isika. Et nous devons accepter la mission que le Seigneur nous a confiée. Mila mitoro ny fahasaran'i Jesosy isika. Nous devons proclamer la bonté de Jésus. Ambarao amin'ny olona manodidina anao fa sara Jesosy. Proclame à ceux qui sont autour de toi que Jésus est bon. Ambarao amin'ny olona manodidina anao fa mahery Jesosy. Proclame à ceux qui sont autour de toi que Jésus est puissant. Toreo amin'ny olona manodidina anao fa vahaolana Jesosy. Prêche à ceux qui sont autour de toi que Jésus est la solution. Fa rehefa manomboka samy tory ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Mais quand tu vas commencer à avoir l'audace de prêcher, tu verras la gloire de Dieu. Paul efa sy ao intsony. Paul n'est plus ici. Sika zao Paul vaovao. Nous sommes les nouveaux Paul. Sangano hoe ny tananao ianao le Paul vaovao. Lève tes mains si tu es le nouveau Paul. Ampiasanao Andriamanitra. Dieu va t'utiliser. Alléluia. Alléluia. Zao vaky ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Daniel toko 12:7. Voici ce qui est écrit dans Daniel chapitre 12 verset 3. Ary izay endry dia mamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaky ny kitana mandrakizay doria. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaky ny kitana mandrakizay doria. Ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Ny kitana na dia anaty aizy na dia amin'ny alina azy dia mazava foana izy. Les étoiles, même dans les ténèbres, ils brillent toujours. Rehefa amin'ny alina maizikitroka ka misy kitana eo an-danitra dia hita foana izy. Pendant la nuit, s'il y a des étoiles dans le ciel, on les voit toujours. Na anatin'ny ady mangotraka azy ianao dia ho hiteny aminao foana ny endrika miramirana. Même si tu es dans de grands combats, on verra toujours sur toi que tu es souriant.
na dia anatin'ny ady mampitomany azy ianao dia mbola hita fahasarana ihany. Même si tu es dans des combats qui te font pleurer, on verra encore sur toi la gloire de Dieu. Andriamanitra te hampianatra sika fa ny lalana anankiray ahafahana manova ny tantara-piainasika dia ny fandehanana manao ny asan'Andriamanitra. Dieu veut nous enseigner que l'un des chemins pour transformer notre vie, c'est d'obéir à la mission que Dieu nous a confiée. Misy olona maro tian'Andriamanitra hovana fiainana eto. Dieu veut changer la vie de plusieurs ici. Hoesorina aminao io ranomaso io. Tes larmes seront ôtées. Hoesorina aminao io olana io. Ces problèmes seront ôtés de toi. Hoesorina aminao amin'izay io ady io. Ce combat sera ôté de toi. Ho rava amin'izay ny fitosana rehetra. Tous les problèmes seront détruits. Satria manomboka hanokatra lalana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Parce que Dieu va ouvrir un chemin dans ta vie. Raiso amin'ny fifaliana zany. Reçois avec joie. Raiso amin'ny amenina mafy be zany. Reçois avec un grand amen. Alléluia. Alléluia. Raha voalaza ny Baiboly manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apocalypse. Ce que la Bible dit depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, dia betsaka ny tantara-piainan'ny olona noho ny amin'ny fandehanana manao ny iraka ny rahanazy dia miova tsara amin'ny fiainany. il y a beaucoup de personnes qui ont accompli la mission qui leur a été confiée et leur vie était transformée. Noho izany aniraka olona betsaka amintsika eto Andriamanitra. Alors Dieu va utiliser beaucoup de personnes ici. Ary amin'ity herinandro ity ihany dia ampisombadika tantara-piainana izy. Et cette semaine même, des vies vont basculer. Satria anaiky ny iraka ny rahananao ianao. Parce que tu vas accepter la mission qui t'a été confiée. Aiza moa ny toerana tokony hitorianao voalohany? Où est la place où tu dois prêcher en premier? Ny voalohany dia ao amin'ny tokantrano misy anao. Premièrement, c'est dans ta famille. Tarito ny ao amin'ny tokantranonao mba handeha amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Invite ceux qui sont dans ta maison pour qu'ils servent Dieu. Satria isan'ny olana saribahana ny olana mamatitra ny fianakaviana. Parce que parmi les problèmes qui sont très difficiles sont les problèmes qui sont dans les familles. Ianao mety manompo an'Andriamanitra nefa ny ao an-tokantranonao mampiditra zavatra hafa. Peut-être que tu sers Dieu et pourtant il y a autre chose dans ta famille. Hany ka sarotra ny mamoaka ny fiainanao ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Alors c'est difficile que ta vie devienne conforme à la volonté de Dieu. Atao vavolombelon'ny Kristy ny fiainanao. Que ta vie soit un témoignage pour Christ. Atao vavolombelon'ny Kristy ny fiteninao. Que tes paroles soient un témoignage pour Christ. Atao vavolombelon'ny Kristy ny fihesikao. Que tes actions soient un témoignage pour Christ. Ho resy lahatra ao ny ao amin'ny tokantrano misy anao. Que ta maison soit convaincue de ce que tu es. Satria efa isika le teny hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olona vaovao izy. Parce que nous connaissons la parole qui dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Aza ny toetsy ny rasy no alay tahaka fa ny tsara. Ne fais pas le mal mais le bien. Aza ny fitenin'ny rasy no alay tahaka fa ny fiteny tsara. Ne copie pas les mauvaises paroles mais les bonnes paroles. Ary ao ka ho tena ho fianarana ao amin'ny tokantrano misy ianao ianao. Et que tu sois vraiment un témoignage dans le foyer où tu te trouves. Satria ny fitorisika ny Kristy dia ny fiainana aseho. Parce que c'est à travers notre vie que nous manifestons Christ. Satria ny fitorinan'ny Kristy dia fiesika aseho. Parce que c'est à travers nos actions que nous manifestons Christ. Tsara ny mamaky teny na mamaky Baiboly fa tsara ny manao fiainana aseho. C'est bien de lire la Bible ou de lire la parole, mais c'est encore mieux de manifester à travers ta vie. Mianara mianatra miala amin'ny fiavinavonana. Apprends à ne plus être orgueilleux. Mianara mianatra amin'ny fiteny maloto, miala amin'ny fiteny maloto. Apprends à ne plus dire de mauvaises paroles. Fa rehefa mianatra ianao dia hanampy anao ny fanahy masina. Mais quand tu apprends, le Saint-Esprit va t'aider. Alléluia. Alléluia. Aiza ihany koa moa ny sehatra fa asika mitory ny tenin'Andriamanitra. Ou est-ce que tu peux aussi prêcher la parole de Dieu? Amin'ny olona mifandray amintsika eny rehetra eny. Tu peux prêcher aux personnes qui te côtoient partout où tu es. Na eny amin'ny toeram-piasana izany. Que ce soit dans ton lieu de travail. Na eny amin'ny toeram-pivarotana izany. Que ce soit là où tu vends quelque chose. Eny na eny amin'ny hôpitaly izany. Même à l'hôpital. Eny na amin'ny toeram-pianarana izany. Oui, même à l'école. Na iza toerana misy anao sahy mitory an'i Kristy. Partout où tu te trouves, ose proclamer Christ.
Premièrement, c'est comme on a déjà dit tout à l'heure. À travers tes comportements, tes paroles et tes actions. Deuxièmement, c'est à travers la parole de Dieu. C'est à travers la bonne nouvelle. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles dans cette terre. Et nous devons nous opposer avec de bonnes nouvelles. Ose dire que si quelqu'un est en Christ, sa vie va être transformée. Ose proclamer que si quelqu'un est en Christ, sa vie sera transformée. Parce que tu as été appelé pour être un témoin. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer tout ce qui te concerne. Il te voit comme des étoiles. Tu brilles dans les ténèbres. Tu brilles dans les ténèbres. Même s'il y a beaucoup de problèmes autour de toi, toi tu es en paix. Parce que tu marches selon la volonté de Dieu. Parce que tu acceptes la mission divine. Accepte la mission qui t'a été confiée. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Ésaïe chapitre 6 verset 8? Ésaïe connaissait le secret de l'obéissance à la parole de Dieu. Alors il a osé dire, me voici, envoie-moi. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Le prophète Ésaïe a entendu la voix de Dieu. Et la voix qu'il a entendue était une voix qui l'a envoyé pour faire la mission. Le prophète Ésaïe avait des problèmes comme tout le monde. Peut-être qu'il avait des problèmes concernant ses biens matériels. Peut-être des problèmes dans son foyer. Peut-être des problèmes avec ses collègues. Il avait les mêmes problèmes que tous ceux qui sont sur terre. Et il a cherché des solutions à travers le service pour Dieu. Il s'est approché de Dieu pour chercher des solutions. Mais quand il cherchait des solutions, il a entendu la voix. La voix qu'il a entendue l'a envoyé pour faire l'œuvre de Dieu. Et il savait très bien que ceux qui acceptent la mission de Dieu reçoivent des solutions. Alors il n'a pas hésité à répondre, me voici, envoie-moi. Si tu n'hésites pas à obéir à la mission que Dieu te confie, alors reçois l'exaucement de tes prières. Si tu acceptes la mission aujourd'hui, Dieu va répondre à ta prière. Et ta vie va changer. Tu ne verras plus les maladies qui étaient sur toi. Tu vas vaincre les problèmes qui étaient dans ta vie. Tu vas vaincre ces choses qui t'ont fait pleurer. Parce qu'il y a de la joie dans le Seigneur. Il y a la paix dans le Seigneur. Il y a la victoire dans le Seigneur. Est-ce que tu acceptes qu'il t'envoie aujourd'hui?
Si tu acceptes, tu seras victorieux. raha manaiky ianao dia hahita valimbavaka. Si tu acceptes, tu verras l'exaucement de tes prières. Ivavaka sika zao. Nous allons prier maintenant. Raha tena manaiky ianao iteny amin'ny vavanao hoe ity aho irao a Jesosy dia hahita valimbavaka ianao. Si tu acceptes vraiment l'appel et que tu répands de ta bouche, me voici, envoie-moi, tu recevras la réponse à tes prières. Raha tena manaiky ianao dia handray an'le vahaolana ianao androany. Si tu acceptes vraiment, tu recevras la solution à tes problèmes aujourd'hui. Satria ampiasanao Andriamanitra. Parce que Dieu va t'utiliser. Asandrato ny tanasika Levons nos mains dia sainy hoe iny tananao iny tanana ho ampiasain'Andriamanitra. et pense que ta main, Dieu va l'utiliser. Amin'ny fotoana manaiky ianao dia ho isy fahagagana hikasika iny tananao iny. Quand tu acceptes, il y aura un miracle dans tes mains. Ka izay rehetra ataony dia omby. Et tout ce que tes mains font vont réussir. Izay rehetra ataony dia ho isy valimbavaka. Tout ce que tu vas faire, il y aura l'exaucement des prières. Aomby amin'izay ny asan'ny tananao. Tu vas réussir dans tout ce que tu fais de tes mains. Aomby amin'izay izay rehetra ataonao. Tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. Satria Andriamanitra no hiasa. Parce que c'est Dieu qui agit. Amerina vavaka isika. Nous allons prier. Jesosy ô, Seigneur Jésus, misaotra anao aho je te remercie fa nofidinao parce que tu m'as choisi tao anatin'ny maro. parmi la multitude. Jesosy ô, Jésus, hitanao ny fahalemeko, tu vois ma faiblesse, hitanao ny faharatsiko, tu vois mes mauvaises actions. nefa dia nofidinao aho. Malgré cela, tu m'as choisi. Za zany le olona mahomby Alors je réussirai ary maharitra ny vokatra avy amiko. et j'aurai des fruits qui demeurent. Androany Jesosy ô, Aujourd'hui, Jésus, ity aho, me voici. manaiky aho, J'accepte irakao aho, que tu m'envoies. andeha Jesosy a, Je vais marcher, Jésus. andeha Jesosy ô, Je vais marcher, Jésus. anaiky ny nanirahanao ahy J'accepte la mission que tu me confies ho fandresen-dahatra ny antom-pisiko pour que ma vie soit un témoignage. satria velona ianao le Andriamanitra ivavahako. Parce que le Dieu que j'adore est vivant. Ity tanako ity Jesosy a, Ma main, Jésus, tanana mahomby, est une main qui réussit. tanana mahomby, Une main qui réussit. ametra tanana amin'ny marary J'impose les mains aux malades dia ho sitrana irengy. et ils seront guéris. Ivavaka ho an'ny manana olana Je vais prier pour ceux qui ont des dia problèmes. mivaha ny olana Et ces problèmes seront résolus. satria ianao no ato anatiko, Parce que c'est toi qui es en moi. satria ianao no ato anatiko. Parce que c'est toi qui es en moi. Ity aho Jesosy ô, Me voici, Jésus. irao aho Jesosy ô, Vois-moi, Jésus. irao aho Jesosy ô. Vois-moi, Jésus. Apetra ao atom-bavako ny teninao, Mets ta parole dans ma bouche. ilay teny manova fiainana, Ces paroles qui transforment des ilay vies. teny manasitrana, Ces paroles qui guérissent. ilay teny mamaha olana. Ces paroles qui résolvent les problèmes. Andeha Jesosy a, Je vais marcher, Jésus. anompo anao a Jesosy a. Je vais te servir, Jésus. Fantako fampandresy aho, Je sais que je suis victorieux. fantako fampandresy aho. Je sais que je suis victorieux. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Petrao amin'ny fonao iny ilany tananao ilany iny dia sandrato ny ilany dia hivavaka izahay. Mets ta main sur le cœur et nous allons prier. Ray masina ô, Père céleste, misaotra anao aho je te remercie fa nirahanao eto amin'ity toerana ity. parce que tu m'as envoyé dans ce lieu Isolo vavanao. pour être ton représentant. Androany Jesosy, Aujourd'hui, Jésus, indreto ny olonao, voici ton peuple manaiky ho irakao, qui accepte que tu les envoies en mission, manaiky ny irakao, qui accepte ton appel araka ny teny nampitondranao. selon ta parole. Izay manaiky dia hita fahombiazana, Ceux qui acceptent l'appel recevront une bénédiction. izay manaiky dia sitrana, Ceux qui acceptent l'appel seront guéris. izay manaiky mandray vahaolana. Ceux qui acceptent l'appel recevront des solutions. Midiny eto ny hery ny fanahy, La puissance du Saint-Esprit descend ici. le hery manangana, L'Esprit qui relève. le hery mampandresy, La puissance qui donne la victoire. ilay hery mitondra valimbavaka. La puissance qui donne des solutions. Hampahery ny tsirairay avy. Tu vas encourager chacun. Saotra Jesosy. Merci Jésus. Amen. Amen. Dao te tanana mafy ny tompo ary sika. Acclamons fort pour le Seigneur. Ataontsika hitsangana dia hiara hisaotra an' Jesosy ny amin'izay teny izay satria izy manatanteraka ny zavatra rehetrarehetra.
Amen. Misaurani Jehovah, ataovy amin'ny fonao rehetra rehetra Bwana, misaurani anarany mahasina, misaurani Jehovah, sifanahaiko aza misy adinondao ifitahizetra, misaurani Jehovah ry fanahiky io, misaurani Jehovah, sifanahaiko zay rehetra atao anatiko androany dia hisaotra anao. Misaurani anarany mahasina, misaurani Jehovah, sifanahaiko aza misy adinondao satria izy namela ny entsika rehetra, izy mamela ny elokao rehetra, izy nanasitrana antsika androany, nanasitrana ny aretinao rehetra, izy nanavitra sy nifidy antsika, nanavitra ny anao fidinany akavaka, zay manana famtsampo sy fiatramanao izay namela, izay mamela ny elokao rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, zay manavitra ny anao fidinany akavaka, zay manana famtsampo sy misaurani Jehovah ry fanahiky, misaurani Jehovah, misaurazy sifanahaiko zay momba rehetra, misaurani anarany mahasina, oh yeah, Jehovah, rifanahaiko aza misy adinondao ifitahizetra, izay mamela, izay mamela ny elokao rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, zay manavitra ny anao fidinany andavaka, zay manana famtsampo sy fiatramanao rehetra, izay mamela ny elokao rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, zay manavitra ny anao fidinany andavaka, zay manana isaraka manome voninahitra an Jesosy ny androany ilaza hoe alleluia amen. Yanao, yanao, yanao Jehovah ray, yanao, ray mandrakizay, yanao, yanao, yanao Jehovah ray, yanao, ray mandrakizay, amen, 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 alleluia. Amen, alleluia. Hoanorino voninahitra Jesosy mandraky zay a. Amen, amen. Amen, alleluia. Alleluia. Samir makatoera tompoko. Melohan'ny amarana antsika ny fotoana dia ino tsara ty fanetanana mbola anetanako anareo ity. Tao anatin'ny ray volana mahery zay a dia nitonanareo ny ino fa ny Andriamanitra zay vavantsika dia Andriamanitra amerina amin'ny laoniny zavatra rehetra tahaka zay efa nanomanany ny zanak'olombelona tany am-boalohany. Na eo amin'ny lafiny famelomateny izany, na eo amin'ny lafiny fahasalamany vatantsika.
ary tena ho ataon'Andriamanitra zany riavana tena ho atao zany na iza mino na iza tsy mino zao manokana amin'ny mampanompon'Andriamanitra mino fa izy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra amin'ity fiangonana ity tao hiteka mafy ho azy isika raha mbola misy mafy noho zany dia ataovy ihany fa izao ihany koa anefa isika fiangonana dia mila miverina amin'ny laoniny miverina amin'ilay afatra lehibe zay napetraka Jesosy melony ny akarany ho any an-danitra melony ny akarany Jesosy ho any an-danitra dia namoran'ireo apôstôly izy namoran'ireo mpianatra izy dia zao ny teniny andeha ozy izy raha andeha anamboatra fitoerana ho anareo anomana toerana tsara ho anareo ary mbola ho avy indray mbola ho avy fa za malahelo fonareo ary aka anareo dia ametraka anareo any amin'izany toerana namboariko anareo zany fa izao aloha aveloko velona eto ambony tany ity ianareo ka dia mandeha ihany ambarao amin'ny olona rehetra ny filazantsara mikasika ny ambiko hoe efa maty nitondra ny fahotan'ny olombelona rehetra efa natsakana nalevina ary natsakana tamin'ny maty ambarao amin'ny olombelona rehetra izany ianareo apôstôly rehetra mila mandeha ianareo mpianatra rehetra mila mandeha tsy lahy tsy vavy fa mila mandeha ianareo ary raha mandeha ianareo tsy mandeha rery akory fa izao iaraka aminareo izao ombanareo ka isika miteny anareo dia ho amariniko ny teloka vavanareo ka na dia olona batabata azy anareo tsy tena malama vavy dia ho amariniko foana ny tena loka vavanareo fa mila olona be dia be voavonjy aho eto ambony ty tany ity zay ny teny nataon'i Jesosy tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra dia zao tsy natao hoan'ireo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy tamin'izany fotoan'izany ihany akory zay afatra lehibe izay fa natao hoan'ny olom-boavonjy rehetra anisan'izany tsika tonga eto eny na dia vaovao aza no tonga eto ka androany aloha tapa-kevitra fa mino a Jesosy andray a Jesosy hitoetra ao anatinao dia napetraka ho anao ihany koa zay eraka lehibe zay ka raha tianareo faingana tetika faingana ny ameren'Andriamanitra amin'ny laoniny zavatra rehetra eo amintsika satria miandrandra zany isika tsika ihany koa manapa-hevitra hoe eny ary iverina amin'ilay baikony Jesosy voalohany izay amin'ilay havatra Jesosy voalohany izay andeha izahay hitondra ny filazantsara andeha izahay hitondra ny vavolombelona andeha izahay hitondra ny olona rehetra hiala amin'ny famasinana ho amin'ny fahazavana vonina ho amin'izany ve anareo amena tena mainina be ve asio teka sorakoraka azy halleloia aoka anareo ampidera tsy ho titra fotsina haingona estrady fa aoka ho mpitory ny filazantsara daholo ianareo mandeha ihana mitory ny filazantsara amen samy mifampitoana par équipe tsika fiangonana rehetra ihany koa mandeha ihany fa rehefa mandeha ianao dia mahomby rehefa mandeha ianao dia mamokatra rehefa mandeha ianao dia fantatro fa ampiasanao Andriamanitra azafady hoe hoy le antsoantso nataon'Andriamanitra iza ny ragio iza no andeha irakay dia nyerikerika Isaia tsisy namaly ho Isaia voninao inty aho irao ka miantso antsika Andriamanitra androany iza ary no andeha iran'Andriamanitra iran Jesosy atsakan'ambony hoe misy tanana roa mihitsy mitsangana mampahery be azy zany mahomby azy anareo zay zany ny afatra tiako mafisina amintsika fa ny filazana farany amin'ny mafisiko ilay nambarako tamin'ny maraina teo hoe spécial ity fanetanako ity amin'ny alakamisy 10 volana avril izao lakamisy izao sy ny zoma raika ambin'ny 10 volana avril ho avy izao samy manomboka amin'ny roa ora misy fotoana spécial eto zay tena ilaina fatoka afatsika rehetra na iza samy mifampitoana samy mifampilaza
tsy laza aminareo hoe fa misy inona fa dia tongava fotsiny e mila anao Andriamanitra mila ny fatokavaanao eto zay fotoana moa fa tapitra mba hitantara kely aminareo ingiay tany Ambomanambola naniraka ampaty Rosea hoe ndany ateteza daholo mpino rehetra Ambomanambola fa ho avy any zay mivady ny alady arivo am'izao ora dia say fitonga daholo ny olona rehetra say fitonga daholo samy mitondra ny zanany nafiry zanany dia nitety tokantrano tany amin'ny fiangonana Ambomanambola paster Rosea tamin'izany fotoana zany tena niasa mafy mihitsy izy natry ny herinandro dia aporitsiny olona fa ifampilaza ny taoponay tamin'io satria nahazo lamba be dehibe izahay akanjo be dehibe ary lamba akanjo nofatenana fa tsy nirofirofo-potsiny dia izaran'ireo lamba reo zany zahay dia rehefa tonga tany zay dia napetraka tamin'ny toerana lavidavitra tômôbila mba tsy hitany olona hoe fa inona daholo natin'ny tômôbilin'ny pastera reo dia hatramin'lehibe fokotany natsonay tao ihany koa dia fotoam-pivavahana fo nataonay feno alonon-trano dia vita fotoam-pivavahana dia hoambaranay aminareo ny anton-dianay ety dia nanila tsofina daholo ny olona rehetra dia vo vita ny toroteny ho any sasa tonga dia nody fa tsy janatra farany satria ratsiratsy ny andro tamin'izay dia rehefa avy eo tamin'izay no zaraina ny lamba dia rehefa nikajikajiko nisy ny olona tao dia hoe mahazo lamba 5 isan'olona hatramin'ny atsisykely raha enina mianaka zareo tao enina mpitombona 5 telopolo lamba zany no anjaran'ireny fianakaviany reny telo mianaka inaitsy ny tonga tao dia telo ampitombona 5 ny anjaran'izy mianakafo kely tao izy rery any tonga tao dia lamba 5 ihany no azony ary io lamba omena azy io dia zeitiny na hoe akanjo ny daholo ary zay telopolo zay dia zay ny tiany na hoe akanjo ny zanany daholo zay telopolo zay dia zay zany no alainy dia avoaka nampidirina amin'izay ny akanjo le lamba zany dia meko lehibe fokotany aloha nahazo ny anjarany enina arak'izay tiany izy dia avy eo nasesiko ny mpino nasesiko dia nahazo daholo rehetra araky nisany raha nitondra zanaka ianao dia miaraka amin'ny zanakao ianao tonga eto firy ny zanakao 5 ny zanako netiko mahazo daholo zany izy 5 isan'olona eo vaokoripaka ny sasany pastera maromaro ny zanako fa tsy neko daholo fa rehetra any netiko zay tonga ihany mahazo dia ondray ny sasany pastera efa tonga teo ny zanako fa hoe ratsiratsy ny andro vo vita ny toroteny dia lasa izy tonga teo mihitsy izy atany io rano zay efa lasa dia lasa fa zay tafajanona ihany mahazo 5 isan'olona dia nahazo daholo ny olona rehetra mbola nisy ambony ary le lamba dia mbola nozaraiko tamin'izay tokony mbola omena dia rehefa farany fotoana dia nanatona paster Rosea zareo pastera tsy mety mihitsy nataonao mony tsy lazana fa misy fizarana lamba aho zay zao tsy nandeha tamin'ny alady arivo ny maraina ihany zay nitoka fa ny alady arivo zay tsy afaka tsy nandeha ohatra zany ny teny olona metsiny ka io filazana amin'ny lakamisy zoma io tsy fantatrareo zay antony fa dia tongava fotsiny samy mifampitaona samy mifampilaza tsy hainareo zay antony na izara savony ray isan'olona na labozia ray isan'olona tsy haiko fa dia tongava fotsiny vonina dia raina tompo ny mpidera amin'izany faoko vonina tsara daholo lakamisy zoma ho amin'ny fiderana dia ilay lakamisy amin'ny 24 tsy miovy ny fotoana iny zany fotoana fa niainy antsika hatramin'izay fa amin'ny 2 spesial zay zany tompoko ny filazana ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra andeo tsika tsangana amarana ny fotoana eto misaotra ny paster Emile isika ny amin'izay afatra izay amen na ho avy moa zany any Pasamalo ho avy ny any Pasamalo vavaka isika tompoko
raha eo misaotra ny amin'ny fotoana tondranao anay teto androany sambatra izahay fa dia fotoana miavaka ny androany ary zay rehetra toka teto ka nandray dia ataonao mandray ny teninao ataonao mandray fahasoavana ihany koa izy afafako ny rano Jesosy fiarovana zao fiagonana izao ny tanana mahery ane ho amin'ny rehetra ry Andriamanitra eo halleluia misaotra tompo amen dia tsisy voaka vato fa tonga dia aty ivelany ty dôla